Fiaonany iray aman-dreny sy zanaka. Toy ny fianakaviana iray akadin'andriana iray manontolo androany nandray an'ity ben'ny tanàna teo aloha lanim-bahoaka Interny City. Tsara ny nataon'ny Ajo Andriananarivelo teto amin'ity tanàna ity raha ny fanazavan'ny vahoaka nandray azy teto. Na dia ny fotoana fohy aza no niaonan'izy ireo. Zava-dehibe tamin'ny mponina teto amin'ity tanàna ity ny nifanatritava tamin'ny kandida Ajo mivady, ankoatra ny tany amin'ny faritra maro, ny fampizaran'izy mivady tamin'ireo mpiara-monina aminy ity tontolo andro ity. Androany ny anniversaire mariage mivady dia tsy maintsy faly fanatitava amintsika rehetrarehetra na dia mbola lavidavitra na anarana lehibe hoe ndeha vetivety akadin'andrio. Solanareo namaly antso na dia somary tampotampoka satria arakaraka ny toetrandro naika tsy afaka nandalo tatiny helikoptera androany fa ratsy be ny toetrandro no hitantsika izay andro vitsivitsy fa novitain'Andriamanitra dia tafahoana ihany tsika. Dia afatra fahavolo ny fianakaviana ny havana mantsakaiza eran'i Madagasikara fa tsy maintsy ataontsika tonga ty akadin'andrio amin'ny filoham-pirenena betsaka izay nandalo teto izay milaza ny hoe amboarinay akadin'andriana, ataonay an'izao, ataonay goudron, ataonay anitsy. Tsy androntsika tsony izany fa ho ataontsika ho alaitsika mihitsy amin'ny fahefana anamboarantsika azy manomboka izao. Ely zay ela nametrahana antsika natao tohatra fiakarana foana. Sisa amin'ireo filoham-pirenena mitondra teto Madagasikara ireo ka tsy nampitsika satria zay nitaizana antsika hoe mahay ity tanindrazana ary indrindra indrindra mankafy tanindrazana. Ary za samy rehareny amin'ny alehako rehetrarehetrany hoe zay zavatra nitatanay avy any akadin'andriana dia zavatra mandeha daholo. Niezaka izay tamin'ny commune, niezaka tamin'ny ministra, niezaka tamin'ny prime ministre lefitra dia hitanareo izay fa rehefa akadin'andriana mitondra firenena dia iova tanteraka amin'izay Madagasikara. Izay tsy teto ankadin'andriana ihany anefa fa distrika 5 no notsidihany kandida Ajo Andriananarivelo androany tontolo. Ny fampizaran'izy ireo ny hafaliany noho ny tontolo androany. Ny solotenan'ny mponina akadin'andriana kosa nampahery azy ireo noho ny fanenjehana re etseroa ataon'ny mpanao politika amin'izao fifaninanana filoham-pirenena izao. Ny fanamafisana ny fifankatsiavana sy ny firaisan-kina no enti mamaly izany hoy Ajo Andriananarivelo namaly azy ireo. Be da be ny mpanenjika, be da be ny mpanaratsy. Ajo efa zatra an'izany satria matoa misy manenjika mbola niriny izy zany. Matoa manaratsy ratsy tare izy zany. Ary matoa mbola mahita nolazaina foana dia satria tsy manakafitroka izy zany fa itsika ty akadin'andriana tsy maintsy mandroso samy ten'Andriamanitra daholo. Andriamanitra fihidanana tatana dima avantsika iray avy toy izy mifatratiavana sy miraisan-kina antsika ho asehantsika amin'izao tontolo izao. Ny taona 1970 no nanomboka ben'ny tanàna teto amin'ity commune ambanivohitra akadin'andriana ity ny kandida Ajo Andriananarivelo. Hita taratra teto fa mbola mamioditra amin'ireo mpiara-monina amin'ny ity izy. Ny kandida izay tsy niova rahateo na tamin'ny fahatsoran'ny fomba fiteny na amin'ny fomba fiaina na ny fifandraisana aman'olona na dia izao mifaninana ho filoham-pirenena izao aza.